Salama daholo androany sika dia ndao indray raha iresaka ny mahakasika ny fanambadiana. Matetika manko ny fanambadiana izany dia zavatra saropady ary isan'ny zavatra iray izay manandanja eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona raha resaka an'izany fanambadiana izany. Ary tsy azo atao fahatany moa izany fanambadiana izany fa satria amin'ny mahazavatra saropady azy izay dia tokony tandrovina toy ny zanaka Andriamaso. Ka ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetra dia ny hoe tsara ve sa ratsy ny fanambadiana raha toa ka aloha loatra? Io no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa misy tao matagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny fanambadiana dia adidy tsy maintsy ataon'ny zanak'olombelona moa izay fanambadiana izay ary izay tokoa moa ny lalam-piainany zavaboary rehetra. Na ny biby aza dia mahay an'izay manambady izay fa indrindra isika zanak'olombelona dia tsy maintsy hiroso amin'izay fanambadiana izay. Ary io moa zany amin'izao ankehitriny izao dia efa maro ny karazana fanambadiana. Raha tany am-piantohana ny fanambadiana dia natokana ho an'ny lahy sy vavy fa amin'izao ankehitriny kosa ny fanambadiana dia efa maro ireo olona izay mitovy fananahana no miditra amin'ny sehatrin'izany fanambadiana izany izay efa miala amin'ny mahazatra tany am-piantohana moa izany fa efa izay moa nieritreretin'izy ireo fa fivoarana ka dia nekeny lalàna maneran-tany izany amin'izao ankehitriny izao. Ka ao anatin'ny resaka izay fanambadiana izay hatrany dia matetika isika metra-panontaniana amin'ilay hoe tsara ve sa ratsy ny fanambadiana raha toa ka aloha loatra? Milohana amintsika izay dia tsara ny mpahafantatra fa tsy dia tsara ny lehilahy raha irery hoy ny Baiboly. Ary marina tokoa moa izany satria ny lehilahy dia natao tokony hanana vehivavy izay hiaramonina sy hiaraka hifanambady aminy mandritra ny androm-piainana izay mba azahoany ireo taranaka mampara. Satria raha tsy misy moa izay fanambadiana izay dia sarotsarotra ny ahitana an'izay taranaka mampara izay raha tsy ohatra ka hoe anao zazasary fotsiny angambany no atao vaindon-draha raha nefa izay dia tsy dia tsara loatra. Tsy tsara ny zaza raha tsy ao anaty tokantrano ka izay no tena matetika mahatonga an'ireny zazasary ireny lasa mahita faisana eo amin'ny fiainana noho ny fitsiko an'izay tsy fanambadiana ray aman-dreny izay. Ka rehefa nabevoaka zanak'olona na ihany koa rehefa niteraka dia tsara ihany miroso amin'izay resaka fanambadiana izay satria izay ny tena tokony ho izy. Ety am-piantohana aloha dao aloha valiko fa tsy dia tsara ny fanambadiana raha toa ka aloha loatra. Tsy dia tsara ho iaho satria nahoana? Matetika ny fanambadiana aloha loatra dia mbola tsy mifantaka tanteraka ny vavy sy lahy amin'izay fotoana izay ary mbola tsy ao anatin'ny fahamatorana fa noho ny afom-pitiavana izay vonitsirika nafana ny lolalola avy hatrany dia niroso amin'izay resaka fanambadiana izay nefa dia tsy mbola afaka fantatra toetsy tsara ary mbola tsy tena mahay ny atsimo sy ny avaratra akory amin'ny resaka fitiavana dia iny fa niroso avy hatrany amin'izay resaka fanambadiana izay. Voaherinandro na voaray volana fotsiny no niarahana dia tonga dia niroso avy hatrany amin'ny resaka fanambadiana ary nanao mariazy sy soram-panambadiana izay niseho ray aman-dreny sy ny maro hafa. Rehefa tafiditra ao anaty tokantrano nefa rehefa avy eo dia ao fankahita toetra ka eo indrindra no miteraka olana ao anatin'izay tokantrano izay ary mety hiafara amin'ny fisarahana mihitsy izany ary tsy vitsy no efa tratran'izany toe-javatra tahaka an'izany hatramin'ny elaka hatramin'izao efa vita mariazy izay vao tapa-kevitra ny hisaraka indray raikitra ny divorce sy ny maro hafa nefa ny zaza efa nateraka. Ka izay ny tsy mahatsara any firosoana ny fanambadiana mialoha loatra fa tsara ihany aloha raha toa ka mifampijery toetra tsara. Etsy andanin'izay ihany koa ny filazana fa ny fanambadiana aloha loatra dia azo lazaina fa misy lafy tsarany ihany. Inona moa ny lafy ny mahatsara an'izay fanambadiana aloha izay? Matetika ny olona tsirairay dia zatra manandrakandrana fiainana izay. Nefa raha izay fiainana izay foana no atao vaindon-draha raha dia lasa
zadratsy ary ny tanana zatra mitsotra dia sarotsarotra ihany no hivokana hoy ny fitirenana izay. Ka diany mbola tsy zatra nitsotra loatra ny tanana dia aleo tonga dia miditra vetrany amin'izay resaka fanambadiana izay. Fa raha toa ka efa zatra fiainana diso tafahotritra vao miditra amin'izay fanambadiana izay dia lasa tsy tafiovainjony. Ary mety efa maro ireo lalana izay nizorana sy ireo karazam-pitiavana izay nilalaovana izay vao miroso amin'izany fanambadiana izany ka lasa mahonena ilay vady an-trano amin'ny farany satria toa izy zany no ankangasisana namborana zara raha nanambady iny ilay olona izay efa nanao fiainana diso tafahoatra iny. Ka izay no tsy dia mahatsara loatra ny fanambadiana raha toa ka tara. Ka ny fehiny dia tsy tsara loatra ny fanambadiana raha toa ka diso tafahoatra aloha loatra, ary tsy tsara ihany koa ny fanambadiana raha toa ka tara loatra. Ka ny mahatsara azy dia ny fanambadiana ampiheverana tsara sy ampitoniana ary eo amin'ny fotoana izay tokony hahatongavana izay fanambadiana izay fa tsy tokony rotarotona izay fanambadiana izay. Fa zava-drehetra dia mandeha amin'ny fotoanany avokoa, aza maika amin'ny zavatra ho tratra hoy ny ray aman-dreny rehefa mananatra ny zanany izay. Etsy andanin'izay moa toy ny zava-drehetra izay fanambadiana izay, mitaky fotoana ary mitaky fiomanana mafy dia mafy tokoa izay fanambadiana izay. Tsy ny olona rehetra koa voataitaitra kely dia avetrany hiditra amin'izay resaka fanambadiana izay, fa ny fanambadiana tompoko dia tena mila fiomanana, fa zavatra saropady io ary zavatra masina. Ka tsy azo atao kitoatoa mihitsy izany fanambadiana izany satria eo ny mametra ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny firosoana misimisy kokoa amin'ny fanomanana ny ankohonana sy ny taranaka amampara. Fa raha toa ka ratsy orina izay fanambadiana izay avy hatrany dia ratsy orina hatramin'ny farany ilay ankohonana izay hoeritreretinao hamboarina sy ankohonana izay rehetreretinao hanananao sy ny vady an-tranonao io. Ka noho izany dia tonohy tsara ny fo ary mandiniha tsara lalina dia lalina izay vao manapa-kevitra iroso amin'izany fanambadiana izany. Fa ny fanambadiana tsy mba hiazakazahana izany fa ny fanambadiana dia tsy maintsy tratra foana io. Tsy misy an'izany hoe tara ny fanambadiana izany, ary tsy misy tsara lavitra noho ny fanambadiana izay tena tsara fiomanana sy maty-paika tsara vao miroso amin'ny raha rehetra amin'ny resaka fomba ara-panambadiana izay, mba hialana amin'ny tony fanaovana fisarahana amina divorce lava itony ho an'ireo izay efa navita mariazy moa izany mazava ho azy. Satria ireny dia maimaika ny hanao mariazy nefa mbola tsy fankalala toetra, rehefa tafiditra tao anatin'ny mariazy zay dia tao vao ny fankafantatra toetra avy hatrany dia nahatsapa ny tsirairay fa tena tsy mety amiko ranona ary tsy mety amiko rasoa, dia teo vao nanapa-kevitra hisaraka amin'izay. Nefa ny zaza moa efa eo ary ny divorce izay dia isan'ny zavatra anankiray tena mandany vola vantana vao mampiditra ny fangatahana an'izany eny amin'ny fitsarana ireo mpivady. Ka noho izany dia aleo mitandrina tsara, aleo miomana tsara dia tsara izay vao miroso amin'izay resaka fanambadiana izay, mba hialana amin'izay olana lava izay matetika isedrain'ireo olona mpanambady amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video antsika ity tompoko lasy tompoko vavy, misaotra antsika rehetra manaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tao anaty gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.